raha iverenina kosa ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny dia noraisan'ny filoha-hevitra ny antenimieram-pirenena ny alarobia lasa teo ny ambasador'ny Afrikana Tatsimo isany resahana tao anatin'ny diniky ny rotonta moa ny fiaraha-miasan'ny mpandraraha malagasy sy ny Afrikana Tatsimo. Fanomanana ry fandalinana ny fiara-miasa eo amin'ny mpandraraha toekarena malagasy sy Afrikana Tatsimo indrindra ny mpandraraha avy amin'ny faritra avaratry Madagasikara no nifatohan-dinika teo amin'ny Andriamatoa Gert Grobler, ambasador'ny Afrika Atsimo sy Andriamatoa Fredy Mahazoasy, filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena ary solombavambahoaka Sembany Mohamed. Ny faritra avaratry ny nosy izay handray ny fivoriana mikasika amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara na ny Forum des investisseurs stratégiques. Ny resaka ny fanaovana moa zany tamin'ny Andriamatoa ambassadeur-ny Afrika Atsimo teto moa zany dia mikasika ny fanomanana zany ny fandalinana bebe kokoa ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpandraraha avy Afrika Atsimo sy ny mpandraraha zany eto Madagasikara fa indrindrandrindra ny avy any avaratra satria any moa zany no tena iandraketanay zany ka ny antsika moa zany dia avy dia vavany ary tsy misy ankiandriandry ka dia hoisy zany afaka volana vitsivitsy izay mbola horesana amintsika eto ihany ny atao hoe Forum des investissements stratégiques izay ho atao any avaratra izay ahafahany mpandraraha tsy miankina avy eto Madagasikara sy ny mpandraraha avy any Afrika Atsimo ifanerasera ary iray asa. Afaka volana vitsivitsy no handray ny fivoriana mikasika amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny ao Antsiranana.